Dikan'izany fotokevitra tsy miovo fijoroana amin'ny fanoherana ny fanarenana fitandrana toy hatrany ny famakiana bansilana tsy mety rehetra amin'ny fitantanana tsy mety toy izany tsy karazan'ny olona mivadibady na hoe hivarotena atsiaroa fa ny tanjona ankehitriny dia ny anarana Madagasikara ampandrosa Madagasikara ankehitriny zavatra hitantsika eto amin'ny firenena dia raha antsika miaina fa misy feo anankiroa ny vahoaka ato ankilany HVM ato andaniny Tombatsimapara misy tantara misy zavatra hitantsika any amin'ny réseaux sociaux rehetra any mpampianatra malaza be zany hoe alainy zareo forcer zareo lazantsika hoe solombavavoaka amin'ny fandroany forcer izy mivoaka naday satria misy andraikiny amin'ny zaza madinika zay ao ampianarany zay na basiko tsikery ianao fitondram-panjakana amin'ny fitantanana tsy mety lazaina fa tsy amavary zany zany le olana mipetraka eto firenena mametraka tebiteby amin'ny vahoaka malagasy zavazavatsy satria tsy mifampatoko vahoaka ary lasa miteraka fifandrafesana mangina le izy ady magasia eto firenena zavatra zany tsy ilaina ka ny manda ho amin'ny firaisam-pirenena zany mba te situna finiato vahoaka malagasy tsy voatery vahoaka hietehatra amin'ireo hietehatra amin'ity manamafara na HVM fa ny manda zany dia miezaka nanokatra lalana fahatelo voie de la raison zao vahiny dia lalana fahatelo miezaka zahay araky ny fanapahan-kevitra tapaka na ny tokony hoe dia alay anjara fifidianana atreo aloha zay tsy manana kandida amin'ny firenena fa amin'ireo zay efa nilaza sy nivoaka hoe hilatsaka tsy mbola misy mety aminay ireo nandray azy satria tsisy afaka hitoky le fotokevitra ny manda ao amin'ny firaisam-pirenena ka izay dia efa mifampiresaka amin'ny olona maromaro mbola anjaranay mifampandinika hoe iza no afaka hitondra fotokevitra ny manda zay fantatray dinay fa fotokevitra masina ahafahantsika manarina Madagasikara andreo mandeha fampiasana zay zany tsy midika hoe fotokevitra izatosazato no tsy maintsy ekena voanohany izahay fa na ny afahany fitanay fa manana fahavonona ny olona ny olona manana fahavonona izy hanombo fomba politika eto Madagasikara zay hitondra fanovana ny fomba fitantanana ny firenena. Ahoana ny fahitanareo mamba manao firenena ny télévision raika ny filoham-pirenena iny amin'ilay resaka lalafifidianana ny lalafifidianana fa amin'ny manda tamin'izy voavoaka le voalohany izaytsika hoe mopure dia mety aminay satria inona ny antony tamin'ny bulletin numéro 2 zany zao ny olana mahatonga le député telo ny manda zany amin'ny manda zany fitondrana firenena zany dia mila olona madio voalohany faharoa lavina ihany koa zao nasorona atao anatin'ny promulgation ny filoham-pirenena farany teo zao le hoe mikasika ny transparence sur les fonds d'élection et fonds de campagne ny manda zao mitaky an'izany satria matahotra mafy izay sao dia efa mitsimbola ny tranga amin'ny fifidianana zany hoe vola azo tamin'ny bois de rose no ampidiriny eto anaovana ny campagne électorale aminay décision iny moa règle du jeu iny rehefa tapaky ny rehetra dia manaraka rehefa volina ilalao dia manaraka iny zany karazany balise ho an'ny rehetra zay latsaka dia iteo rehefa raikitra ny fifidianana dia zay vonina mandray anjara dia iteo zay to sy zay zavatra voaka